Tomboko lasy tompoko vavy tsy mbola faly miarabanao hatrany tonga soa eto amin'ny chaîne Nouveaute GASY amin'ity androany ity. Karazana vaovao vitsivitsy no andeha hofitintsika amin'izao manaraka izao. Hojerentsika voalohany amin'izany ny takaitrana naveran'ny rivo-doza Araho teto amintsika izay niteraka loza sy von'olona maromaro ary traboana ihany koa nandritra ny fandalovany teto Madagasikara. Etsy andanin'izany dia eo ihany koa ny fandorana ireo vary simba izay tratra tao Mahajanga natao tany be rivotra teo izay vary mahatratra 10 conteneur be izao. Manaraka izany ny trangana sy fandriam-pahalemana izay natratrana tovolahy iray saika an'olana zaza 13 taona monja ary izy indray moa no nandrahona an'ireo manam-pahefana nananatiady azy. Hojerentsika manaraka ihany koa ary tantaratra fa mirongatra ary tena miparitaka tato ato ny sary sy ny horonan-tsary mamoha fady ataon'ireo zaza sy tanora malagasy ankehitriny. Manaraka izany ny trangana fisolokiana jirofo na girofle ataon'ireo tale sy tompon'andraikitra ary mpikambana ao amin'ny ministeran'ny zavatra sy ny fanjifana amin'izao fotoana izao. Amaranantsika izany rehetrarehetra izany ihany koa ny vaovao izay malaza any ivelany momba ny fanampiana 7 taona be izao izay nalatsaky la Frantsa sy Jordania amin'ny fanampianan'ny Gaza. Fa mialohan'izany rehetrarehetra izany dia mbola manasanao hatrany izahay mba hanisy commentaire ao ambanin'ity videontsika ity ahafahana mandravona ireny hevitra rehetrarehetra ireny ahafahantsika manao video manaraka eo. Tsy adino ihany koa manasa anareo mba ilike an'ity videontsika ity ary indrindrandrindra isa abonné amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vaovao misesesa rehefa nahita amin'ny chaîne Nouveaute GASY. Tsy ampiandrelinareo ary izahay fa avy hatrany dia vavany. Mavesatra ny takaitrana naveran'ilay rivo-doza Araho teto amintsika araka ny famitam-baovao ofisialy avy amin'ny BNGRC Bureau national de gestion des risques et des catastrophes Omalial dia nisy olona iray maty tao amin'ny distrikany Beroro faritra Atsimo andrefana, olona 3 maty tao amin'ny faritra sy distrikany Manakara faritra Fitovonany ary olona iray maty tao amin'ny distrikany Vohipeno faritra Fitovonany ihany koa. Niakatra ho 700 sy 9 sy iray alina ireo olona traboina ary ao amin'ny distrikany Manjavokoa ny 770 amin'ireo ao Vohipeno ny 717 ary ao amin'ny distrikany Morombe ny 120 ao Manakara ny 700 ao amin'ny distrikany Osy ny 110 ao amin'ny distrikany Fianarantsoa ny 10 ary ao amin'ny distrikany Sandra ny 5. Niakatra ho 720 sy 307 ny fitambaran'ireo olona nafindra toerana amin'ny toerana fandraisana traboina misy avalo noho ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimban'ny fananana. 720 sy 707 ireo nafindra toerana tao amin'ny Vohipeno, 170 ny tao Morombe, 710 ny tao Manakara ary 10 tao amin'ny faritra Iorombe. Nisy trano miisa 5 sy 4 dibo-drano tao Atsimo andrefana Fitovonany ary Menabe. Trano 700 no nisy fahasimbana tao Manja ary 720 hafa potika tanteraka. Efitrano sekoly 720 niongotra tafo tao Morombe raha efitrano sekoly 4 ny tany Manja. Teo amin'ny 200 hektara teo kosa ny tany Mbaritondraka tao Morombe. Eo ihany koa nodorana tany be rivotra Mahajanga ireo vary 10 conteneur izay voamarina fa simba. Efa nifatratra tao anaty gony ireo vary ireo ary efa nodiovina nokasaina amidy raha ny fitsiriana natao. Natratra 5 camion totaliny rehefa notaterina aharitra herinandro eo ny fandorana azy araka ny angom-baovao avy an-toerana. Niteny fotony nanaramaso an'ity tranga ity ny mpitahiry fitomboka sepanjakana minisitry ny fisarana Randriamana tena soa landombola tiana nambarany fa fanaovana osika ara-tsakafo na fraude alimentaire firasana tsokombakomba amin'ny fikambanan'ny jiolahy fanarotapahefana no hiampanganan'ireo voaroaroy amin'ity raharaha ity. Mandeha ny fanadihadianan'ny lalina ary tsy voatery ho ireo olona 7 efa nahiditra amponja ireo ihany no vakasika izao raharaha izao fô tadiavina sy enjena ihany koa izay rehetra tompon'andraikitra ary izay nanome alalana ampiasaina ny vary simba io. Ny fitsarana dia tsy mitongilana fa miezaka amin'ny tsara foana araka ny rariny sy ny isiny ary tadiny marina hoy ny ministra ny fitsarana. Manaraka izany ihany koa dia nisy trangana tsy fandriam-pahalemana izay natratrarana tovolahy iray saika an'olana zaza 13 taona monja izay nandrahona manam-pahefana. Hafakely moa ny zavaniseho teto satria nandritra ny fanadihadiana sy ny fakana sary azy dia izy indray no avovava sy toa nandrahona an'ireo manam-pahefana manoloana azy. Midika ve izany fa eto amintsika ny mpanao ratsy indray no avovava sy miseho mafy amin'izany asa ratsy izay ataony izany ary inona ary no mety ho antony mahatonga azy ireo hanao izany fihetsika izany? Mety ho avy amin'ny hoe tsy fatahorana intsony ny atao hoe fanagadrana ihany koa ve no mahatonga an'ireo olon-dratsy eto amintsika sahy manabaribary sy manatanteraka ny filan-dratsiny amin'izay tiany hanaovana azy. Mandeha ny resaka hoe ho atao ahoana ny hamaizana azy ho tsindromina ve ny filahiny sa ho saziana tsotra ihany? Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny mpitsara amin'ny fitsarana azy. Sapa sy hita ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ary anisany tsy taraiky amin'izany ny zaza sy ny tanora malagasy ankehitriny. Indrisy anefa fa toa lasa mitarika azy ireo hanao tao foana sy andeha amin'izay tsy tokony ho izy izany rehetra izany. Tsy takona hafenina intsony fa maro amin'ireo tanora no efa mivaro tena ato amin'ny tambazotra sera Facebook amin'izao fotoana izao. Ao ny manabaribary
ary izany fivarotan-tenany izany ao ihany koa anefa ireo mandefa sary sy horonan-tsary manaytaitra mba ahafahan'ny olona ho voasarika amin'izany rehetra izany ka tonga ny fivarotan-tena ho azy eo amin'izy ireo. Hositriny izany ihany dia lasipatra ny tanora malagasy manoloana izany rehetra izany ka vokany maro no efa miparitaka ireo sary sy horonan-tsary mamoa fady mamenatra tokoa ary manara-lavitra ny soatoavana malagasy miparitaka eto amin'ny Facebook amin'izao fotoana izao. Mipetraka ara ny fanontaniana hoe ny fanabeazana tsy mandeha amin'ny laoniny ve no mahatonga azy ireo manao ireny sa kosa ny ankizy amin'izao fotoana izao ny tena efa maditra ka tsy tratra ny balan'ny fananarana intsony na mety ihany koa ho tsy zakan'ny tanora ankehitriny intsony ny fandrosoana sy ny fanantatolona miseho amin'izao fotoana izao. Avelantsika eo koa ny amin'iny fa hojerentsika manaraka izao ny fisolokiana miseho eo amin'ny tompon'andraikitra sy tale ary mpikambana ao amin'ny kabinetra ministeran'ny zavatra sy ny fanjifana misy loka amin'ny mpandraharaha amin'ny resaka girofle na jirofo eto amintsika akan'ireo tompon'andraikitra ireo vola mitetina 30 tapitrisa ariary na 150 millions FMG ireo mpandraharaha ireo ary amparantenainy fa ahavitany agrément amin'ny fanondranana girofle saingy tsy misy akory izany taratasy fahazon-dalana ampanantenan'izy ireo izany amin'ny farany. Manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra ireto mpandraharaha ireto no izao fitaka sy fisolokiana mahazo azy ireo izao. Tsara ny manamarika fa tsy misy idiran'ny minisitra izao fa ireo tompon'andraikitra voalaza ery ambony no manao ny fihetsika maloto ataon'izy ireo. Zay tompoko lasy tompoko vaviny mahakasika ireny famidina vaovao vitsivitsina raha antsika teo ireny. Misaotra anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasa anao hatrany izahay anisy commentaire ao ambanin'ity vidéo antsika ity ahafahanay mandravina ireny hevitra rehetra ireny mba ahafahana manome ihany koa vidéo manaraka eo ho anareo. Manasa anareo hatrany ihany koa ilaika ny vidéo antsika ary indrindradrindra isabone amin'ny chaîne mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo misesefy alefina eto amin'ny chaîne Nouveaute GASY amin'ireo famidina-baovao maro isan-karazany izay ary no ela tompoko lasa fa makasitraka dia mirary soa. Fazão mavoso, angambara negati fo Rambola herzis katika ziobe Itiavo konotsi mio, umeka me mito Sasa mianotsi, falaviano zautia Fama heri vitiavana Atulu chono Tani hesa Atulu chono Leva a tudo chono casa minha natiza utianye fama ele fitiava kono casa troata la za utianye tena tiane fanena minha farane Isquano tena tia saquambalo Isquano tena tia I know you malaniko Zambalo
azamiagnatsy gne anao tiako